Vokatry ny fiarah-miasan'ny groupe Soimanga izay vondronan'ny mpianatra maromaro avy amin'ny sekoly ambony iray eto Madagasikara sy ny akany Orchidée Blanche dia afaka nandray fampianarana momba ny fandokoana ireo ankizy manana fahasembanana ara-tsaina. Ejekilany moa ireto ankizy ireto tsy nanafina avy hatrany ny talenta izay fananany. Roa andro izao nanatanterahan'ireo mpianatra mivondrona ao anatin'ny groupe Soimanga ny hetsika fanampiana ireo sembana ara-tsaina izay beazina etsy amin'ny akany les Orchidées Blanches. Nandritra izay roa andro izay dia nampianarana nanao fandokoana ireo ankizy izay manana fahasembanana ara-tsaina. Nampianarana nanamboatra ny fitaovana ilaina amin'ny fanaovana ny fandokoana ihany koa ireo ankizy sembana nandritra ny andro iray ary avy eo dia nandroso tamin'ny fandokoana izy ireo. Ireo mpianatra izay nanampy ireo manana fahasembanana ara-tsaina moa dia mbola niofana momba ny hosodoko teny amin'ny Tahalarariasina ary nizara ny fahaizany tamin'ireo ankizy sembana. Tanjona Soimanga amin'ny alalan'ilay projet lokotsaina dia hevitra anankiray fikasa anankiray izy entina nampiana ireo sembana any amin'ny heviny amin'ny fomba izay mety aminazy. Izy no lasantsika hoe sembana fa olona hoe voavetra ny zavatra takany ohatran'ny ondrehetra nisy manana zavatra tianao ambara dia tamin'ny alalan'ilay projet lokotsaina amin'ny sary sy ny loko zany no tiana avoaka izay an-tsainy sy zany. Na dia manana kilema azy ireo sembana ara-tsaina dia misy amin'izy ireo anefa notsikaritra fa manana talenta. Novidiana manokana ny fandokoana satria io ny fomba iray ahafahana maneho ny etaeta-po ary manana izany fahafahana maneho ny aingam-panahiny izany ihany koa ireo manana fahasembanana na dia misy kilema aza. Ezahana hoy ireo mpianatra ao amin'ny Soimanga ny hanohizana hatrany ny fiarah-miasan'izy ireo amin'ny akany les Orchidées Blanches mba hampifandray ny ankizy izay beazina ao amin'ny akany sy ny ankizy any ivelan'ny akany.